Mpianatra tsy maintsy mifampiresaka mitondra fanjakana amin'izay. Ny zavatra rehetrarehetra hoe atao surtout ny fitantanan-draram-pirenena dia politika daholo. Angambany hoe ny zavatra maliko anao fotsiny anaty tele za manao politika fa za mbola tsy niditra anatina toko politika. Dia anjarany tsirairay ngamba ny mahafantatra hoe ina ny tokony asiana beriza fa tsy fampiatsara velatsihy hoe tsy manao politika zany olona zara mbola netana ny tanora hanao politika. Tamin'ireny le 24 reny a na tonga nampalaza be anao a dia nanetsiketsika teny Ambohipo anao dia inona farany a voasazy anao zay efa politika no nataonao tamin'ireny zany. Nidirako tany Aponja dia niresaka Covid-19. Ny tenako a dokotera dia nanaraka n'ilay hoe fomba famahan'ny fanjakana n'ilay hoe aretina coronavirus iny. Dia nisy moa ny vokatra ny vokarina teto araka ny lazain'ny filoha tamin'izany resaka hoe CVO. Dia tsy dia nitovizako hevitra tamin'ny mpitondra tamin'izany ny filazana fa ny CVO dia mitovy amin'ny vaccin. Ny vaccin anefa zavatra hafa mihitsy. Ny vaccin karazana virus faible dose. Dia iny injectena amina patient anankiray dia miteraka anticorps dia raha miverina mandalo aminazy ilay virus iny dia tonga dia fantatry ilay anticorps. Zay amin'ny ankapobeny fa tsy dirako lalina be. Fa ny CVO reny karazana remède reny. Izany hoe tsy miteraka formation anticorps anaty vatana rehefa mihinana le CVO fa kosa misy ao ohatrany hoe karazana ohatrany hoe sel minéraux, vitamine zany hoe mibooster an'ilay hery fiarovana. Zany hoe manome hery zany ny vatana. Donc zany raha ohatra ka ilay vahoaka zany navela fotsiny hoe karaha mihinana an'ilay CVO zany donc tsy hanaraka n'ilay fepetra hoe manao kasobosy sy tsy mifamorivory satria mieritreritra hoe efa vita vaccine. Dia zay zavatra zay no nazavaiko dia zay nitarika n'ilay fisamborana dia nitarika n'ilay hoe bon manao karazana hoe incitation à la haine fanjakana dia nitarika ny resaka hoe atteinte à la sécurité de l'État dia zay no nikadraiko. Ia firy volana moa firy taona ianao no gadra mba hampatsahivina kely? Telo taona sy valo volana zany hoe telo taona sy valo volana 420 volana. Efa madio tanteraka ianao zany zao taorian'ny vavitanin'ny sazy. Ia vita ny sazy. Tena tsisy nienana ny ray adiny ary dia rehefa vita sazy zay moa dia miverina ny fiarahamonina. Da anao tsy nangalatra, tsy namono olona, tsy nisoloky fa naneho hevitra zany hoe tao anatin'ilay hoe détenu politique, ex détenu politique moa zany nisokajiana le olona resaka liberté d'expression ohatra ny nahazo anay ireny. Tonga dia hidirako amin'izao fotoana izao zany efa miova ny fitondrana fa tsy intsony ny fitondrana Rajoelina. Ahoana fahitan'ny Beriza ny rety le hoe vao niova ny fitondrana dia be dia be ny olona misazy, olona mifonja no mivoaka. Gadra politika daholo ve izy ireny fa totra misy olon-tsotra fotsiny izao? Izy io raha ny fahafantarako azy hoe marina zay. Fa fahafantarako azy zany nalalatsika maro ny gadra politika zany hoe olona nananana vengeance politika zany dia namoronana dossier. Dia ireny olona reny nisy koa ny olona reny olona nitolona tamin'ny fotoanan'ny fitondrana teo aloha dia fantatry ny vahoaka koa nefa ireny olona reny. Dia raha ohatra ny olona navoaka araka ny teneninao zay ny tena koa nanaraka tena nijery anatin'ilay hoe nieritreretin'ny tena tamin'izany hoe ireto olona reto anatin'ilay tratrana vengeance politika. Dia za zany tsy dia tena hoe marina fa hoe mety hoe misy droit commun ny inculpation fa kosa raha dossier ny montena zao kosa ve ohatra dia hoe avelan'ilay fanjakana amin'izao fotsiny aloha nefa nalay mpitondra fanjakana amin'izao mahafantatra koa ane hoe tantaram-pirenena teto hoe ianona ane zao ny antony nampidirina anazy Aponja zao ne ny tantaran'iny ianona iny ka amiko zany matoa nandray an'iny fepetra reny zany ny fanjakana angambany zany hoe bonne foi zany reny amiko fa io moa tsy maintsy misy foana ny hoe io tsy gadra politika io zao fa bon matoa reny ny fepetra ndraisina angambany zany hoe tsy dia tena commentaire be mahakasika an'izay. Izy zany hoe misy le hoe gadra politika sy mpanao politika
gadra zany mantsy ka le indray zany a za ndray aloha tena hoe contre raha ohatra ka hoe mpanao politika nanao détournement de deniers publics ohatra nanao détournement des fonds publics ohatra nanao blanchiment des capitaux aminazy zany a olotsotra nanao infraction ny tsarako anazy fa tsy hoe hoentina anarana le resaka hoe mpanao politika angambany zany a ny mpitsara izay manana fahaizana am'le hoe dossier kirakirainy eo ny tokony mahafantatra tsara hoe izy ity ve resaka politika sa resaka hoe délit nataon'le olona na crime nataon'le olona ka aminazy zany rehefa tsy ao anatin'ny tafiditra ny resaka hoe vasancy politique amin'izany hoe liberté d'expression tsindry falavo dia aminazy zany na tena zao ary mandray andraikitra raha-pitso ka raha hoe manao délit droit commun zany tokony ampiarina ny lalàna zay nge ny tolomany eto hoe mba ialana am'le kolokolo sy ny tany ka hoe mangataka mihitsy ary ny antso ny tompony andraikitra hoe aleo hiavaka tsara ny atao hoe resaka gadra politika sy le hoe mpanao politika nanao fadisona nanao délit dia aleo zany ohatra ny olotsotra rehetrarehetra sa tsisy ambony lalàna eto beriza ve raha ohatra ka hoe mbola tsy mivoaka zao ohatra beriza mbola tsy vita ny sazy ny tonga ty zavatra ty anisan'ny tokony tafavoaka satria gadra politika ve beriza zay ngambany raha ohatra ka fanontania na ny publika mahalala tsara n'izay hoe beriza gadra politika arakaraka nazavaiko anao teo zay ny arovako an'le CVO ny arovako an'le Madagasikara ny arovako an'lay malagasy le faneho-kevitra zany satria ilay faneho-kevitra maro ny olona voasarika atao anatin'izany na mihinana n'ity CVO ty kaine tsy miaro am'le CVO tsy miaro am'le aretina le izy donc zany am'izay zavatra zay zavatra nasoan'lay vahoaka no nidirako tany aponja fa za madokoteranany afaka mangina za fa kanefa kosa tsy zay ny déontologie anay déontologie anay de hoe bon mitsabo anao na hatramin'ny 12 na hatramin'ny firy rehefa misy patient anao koa tsy maintsy miaro ny patient donc aminazy zany faneho-kevitra no dirako tany aponja fa tsy nangalatra namony olona ny soloky olona aminazy zany nanao kolikoly dikan'izay zany fa ny fanjakana raha teo koa no nitory donc zany gadra politika araka nyteneninao zay zany mino fa raha ohatra hoe sanatria mbola hoe tany ohatra hoe tonga fanjakana mino fa navoakany koa fantatry ny olona rehetra ny tantarany beriza indrindra hoe talohan'ny nidirana tany aponja ny fahoriana niatra taminao foifoy fotsiny beriza ahoana ny sentiment anao zany am'izao ny sentiment am'izao ny tena mafindrindra tao anatin'ireny dia le nafaty an'le zanako la valitaona izy iny moa zay zany l'Andriamanitra koa mandahatra azy fa zavatra ohatran'ireny ma tsy irréversible fa ny afotsiny anatin'le izy nisy moa ny angavianany tompony andraiky mpanjakana tamin'izany taloha nisy mbola velona satria izy délire hoe je vais voir papa tsy adiniko zay frasiny zanako zay bon mamanay moa tamin'izay nanao fangatana tamin'ny fitondrana tamin'izay hoe mba hijery an'le mba havoaka kely beriza hijery an'le zanany satria le dokotera nitsabo anazy efa nanome signal ny mamanay hoe efa sarotra be efa kely ny sens ny haveloman'le zaza dia nanao fangatana fa akory moa atao 2 andro talohany nafatesana izy nanao mamanay nanao fangatana mba hijerevako zaza akory natao fa tsy nekeny tompony andraikitra tamin'izay maty moa izy iny irréversible izy iny dia ny fihetseham-po moa anao moa tsy maintsy malahelo fa ny afotsiny anatin'le izy za tanora mitaiza olona tiako tenena anatin'izay za tsy manana eritreritra ary miantso ny rehetrarehetra zay victime tsy hanao resaka falifaty politika resaka am'izay tsika rehefa avy eo tamin'izay fahoriana nalasana ny zanakao zay tao aponja ianao ahoana ny solidarité ve nareo voafony zao sa dia samy misaka fotsiny zao ny vavoazy tena isaorako amin'izay zavatra zay na ny administration pénitentiaire atao nanao famangina manokana mihitsy
ny mpiandry fonja dia ny voafonja koa moa zany isaky ny quartier nandefa solotena nanao famankina dia eto moa zany tena hoe saorako an'izy ireny satria ny any amin'ny fonja fiarahamonina hafa mihitsy tsy eritreretiny olona hoe mety ny olona mieritreritra hoe tena hoe fa ny olona any mivavaka dia mifankatia satria olona mandray lesona tsy ny akamaroany fa misy moa ny olona efa lazaina hoe asa le fanaovan-dratsy ataony zarany ary eo fa amin'ny akapobeany zany misy koa moa ny discipline napetraka ny tompona andraikitra dia manaraka an'iny ny voafonja zany hoe fiarahamonina ohatra ny fiarahamonina olona Berija ianao ve amin'izao zava-misy zao sy ny zatra niatra taminao manana lahelo sy lolo-po amin'ny olona nampitondra faisana anao ve ianao? Araka ny lazaiko teo malahelo dia malahelo namoy zanaka zany tsy ho adino zany fa ny lolo-po tsika olona mivavaka matoa amelana an'Andriamanitra mamela heloka dia maninona moa tsika olombelona tsy mamela heloka ary izay mahatonga hoe za tsy mieritreritra anao vazansy politika fa ny olona fantatro fotsiny raha nanao zao manao ratsy anao ny anjehany heritreritra anao fa ny nanaovako politika ny tsikeraiko olona ny tsikeraiko an'ilay fomba fiasan'ny fanjakana tsy fankalana olona manokana fa kosa hoe intérêt de la nation zay zany anahy no anaovako politika donc zany na miova ny fanjakana na inona ny zava-misy zany tsy dia mieritreritra an'le zavatra ratsy nataon'olona tamiko fa ny ahy zany hoe ahoana ny fomba androsoana foana amin'ny fiainana. Mety amin'ny Berija zany zao fiovana fitondram-panjakana zao faly zany zao Berija am'izao tsy zarery taoko hoe fa ny akamaroan'ny voaka malagasy angamba ny faly daholo satria afaka atao anatin'ny fanakejana aloha velombolo indray ny voaka malagasy manana fitondra vaovao tsika hoe hanova ny ratsy teo ka noho izany zany faly fa kosa dingana ny vita io ny gouvernement vao nitsangana io ary ny gouvernement nanatanteraka ny fangatahan'ilay vahoaka ka rehefa mahita atsika hoe fivoarana amina sehatra vitsivitsy fotsiny ohatra raha tsy teny fotsiny fampianarana fahasalamana resaka hoe vidina PPN dia any vao maneho tena fifaliana. Fantatrao hoe ministry ny fahasalamana vaovao io izy io moa zany samy hoe nandalo teny Ankatso teny fa io moa zany hoe malala tsara ny tontolon'ny fahasalamana izy io donc zany hoe maro koa ny fitakianao fa mino ary zay ny napetraka ny dinako teny amin'ny trésime farany tanàna katana ny trésime ny kabariko teny anaty tsotra be foana ny fangatahako hoe izay tompona andraikitra tonga dia tokony nahafantatra hoe inona ny antony natongavana teo zany hoe nisy tolona natao zany nisy fitakiana amina sehatra maromaro zany teo donc zany mahay tsara ny olany santé izy raha fahafantarako azy ka noho izany miandry tsika hoe inona ny vahaolana hoentiny satria mpamahaolana izy matonda andray n'le toerana ka hoe angamba ny tsy afaka iteny atsika androany hoe i ministra anankiray ity mavita azy iny fa aleo hiasa zareo ditatsika eo ny hevitry Berija manokana mombany hoe satria hoe manova rafitra zay mantsy zany le anina ankoatra ny resaka hoe jiro sy rano tamin'ireny dia hoe ndao ovaina mihitsy ny rafitra eo amin'ny rafitra ny fahasalamana zay misy anao inona zao ny rafitra tiany Berija hoe mavozina soloana io zany io resaka hoe rafitra zany ny aloha zany voalohany indrindra toe-tsaina miainga amintsika malagasy ny zavatra misy fotsiny ataony hoe iah zao zany mangataka mihitsy amin'ny resaka hoe tokony averina any ampianarana any resaka éducation civique satria ataoko hoe raha hita Antananarivo raha tsika misy Varavojanahy le hoe mbola misy olona manary akondro eny an'arabe hoditra akondro manipitsipi vato eny ireny zavatra reny zany tokony hoe tena anamboarana toe-tsain'ny olona zany hoe
vonina ve tsika iova anatin'ilay rafitra satria manova rafitra zany a misy fepetra somary mety hoe mafimafy misy discipline mafimafy zany a vonina ve le malagasy ka ho an'ny sehatra ny fahasalamana manokana io moa zany mbola tsy fantatro hatreto hoe inona ny organigramme mety petraka fa kosa hoe lay kolikoly io misy foana lay kolikoly a tokony any amina resaka kolikoly zany tena iadin'ny tena tompona andraikitra voalohany anatin'ilay fahasalamana ary tokony hoe manana rafitra izy a manara-maso a hatrany ambany amin'ireny CSBD ireny jerevana daholo hoe inona ny tokony ampitovy ny satany marary ohatra anatina hopitaly anankiray maninona ny sasany mena misy zavatra mety hoe tsy fantatsika misy fanafody ohatra ny amina CSBD anankiray dia atsika sanao zao samy marary kibo ohatra dia ny mety fanafody mety hoe tsy dia efficace amin'ilay areti-kibo dia ninao mety hoe fanafody le tsara satria mandoa vola reny zany tokony tena misy zany eny anaty CSBD reny misy zany teny aminao misy zany donc zany a misy rafitra petraka mihitsy ny manara-maso an'ireny hoe ty fanafody ty nakaiza na tsika koa miditra amin'ny resaka zamany maniraka foana ny fanjakana hoe resaka digitalisation anisan'ny tena hoe solution anankiray fa atsika zany manaraka zava-misy rehetrarehetra anatina administration ny resaka vonina n'olona zay satria hoe hoaviny hoe concertation nationale sy ny sisa hiditra anatin'izany Beriza rehefa atsoatsy ny concertation nationale fampivanam-pirenena zany hoe fametrahana amiko zany aloha fametrahana natao hoe sotoavana malagasy ary zahay gadra politika angambany anisany hoe tokony loha laharana anatin'io satria izahay izao anisany natao hoe ohatra ho an'izay ho antsika malagasy fanaovana politika sy fitantanandraraha hoe miteneninao zay hoe nisy ny olona nanenjika anay namotika ny fiainanay sy ny famianay dia reny olona reny nefa anatina sehatra politika ho mpitondra teo aloha raha nao andreny zany tsy maintsy misy natao fampihavanana noho izany raha ny gadra politika no avelan-jorom-bala dia tsy afaka itenitsika hoe tsy légitime aminay io resaka hoe concertation raha tsy ny gadra politika manana ny toerana satria izahay anisany hoe exemple amin'ilay mpanao politika sy amin'ny mpitondra hoe rehefa mahazo fanjakana tompoka dia izay ampandrosoanao sehatra misy anao no atao fa aza manenjika olona mampiditra olona ny amponja dia le fitantanana rehefa avy eo mandeha amin'ny tsy alena satria oka zay tompona andraikitra tokony mba hazaka tsikera za zao raha ndray andraikitra raha pitso efa fantatro hoe tsy maintsy isy tsikeranao foana io mahazaka tsara zay Beriza mazaka tsara atsika satria tsika niarany tsy tena niaran'le izy tsika donc zany za tsy naman'le olona hoe misy olona mitsikera iny tsy dia hoe andeha hitoritory olona tsy ihany fa sinon za tsy miditra anatina fitantanana ny fahitan'ny Beriza ny le amin'izao fotoana izao ireo mpitondra amin'izao fotoana izao hoe mahazaka an'izay daholo ry zareo reo na ny président na ny premier ministre ny membre ny gouvernement azo adino fa nitondra teto ny mapary nomboka 2018 tsy nisy afaka niditra tery amin'ny 13 mai vao nitondra eto ny colonel Patrick amin'izao colonel Michael azafady colonel Michael dia tsy ampy firy herinandro amam-bolana angamba ndra nandeha be efa misy niditra 13 mai lasa mpanoatra amin'ny 13 mai le mpitondra teo anjarany rehetrarehetra ny tsisy ny gady tsisy ny sambona tsy nasiana force teny efa nanaraka vovoatsy dia anjarany rehetrarehetra no mamaly amin'izay hoe mazaka ny fitondrana satria izay ny le fiovany izay le fiovana nangatahana zay hoe aleo ny olona iteny fa kosa ankadiren'ny tompona andraikitra le olona mpaneho hevitra zay ngamba ny hitako hoe tokony hatsaraina anatin'ireny zavatra zay amin'izao fitondrana zao hoe efa misy fanakiana nahazo ny Beriza tao amin'izao fitondrana zao za araka ny resahako teo vao nipetraka iny membre du gouvernement mbola nangana ny structure ny ministère tsirairay
mbola n'olo ny tompona andraikitra tsirairiny moa ny gouverneur efa misy olona iny ka tsika tsy afaka hiteny hoe itsikera amin'izao aloha fa miandro hoe 2 volana no nomeny président reo membre du gouvernement reo ka amiko zany a inona ny résultat isy afaka 2 volana inona ny zavatra proposen'ireo membre du gouvernement reo amin'ny sehatra misy azy tsirairay izay zavatra zay mety hitantsika na 2 volana ary tokony efa hitana taratra ny ministère tsirairay ministèran'izao mandeha aiza zany fitantarana zany dia aleo aloha hiasa zareo aleo aloha hipetraka le structure sy le tompony andraikitra dia hitantsika eo le izy hoe iza ny tsy manao ny asa ny isaky ny ministère anankiray na direction na ataontsika hoe service dia eo tsika vao mahita tokony hoe itsikera satria ny fitondrana amin'izao any tsy maintsy manarina ny zavatra potika rehetrarehetra teo ary rehefa novandrafitra io mila fandiniana hoe rafitra moa tsy ny rafitra rehetrarehetra ny ratsy fa misy hoe reto rafitra reto mandany vola fotsiny nefa tsy misy résultat le 2 volana aloha ohatra mampieritreritra ihany Berija Ravelo Manantsoa hoe ny fanao mantsy le hoe 3 volana 90 jours le période de grâce fanao hatramin'izay fa ty tena nahena lasa 2 volana fotsiny mino ve anao fa isy zavatra ho vita amiko zany ho anahy manokana ny andrasako anatin'ny 2 volana dia zao inona le programman'le fanjakana tokony hivoaka zany le programme fanjakana hitantanana ny firenena ao anatin'izay 2 mois zay dia eo tsika mahita hoe tena makany amin'ilay filan'ilay vahoaka ilay tadiavin'ny vahoaka mihitsy le hoe tena hoe zao ny zavatra tena jiro sy rano manahoana ny solution ny tompony andraikitra an'izay ahoana mahakasika ny resaka fiakarana PPN tsy mitsatra miaraka teo ahoana ny fanamboarana n'ireo lalana rehetra zany hoe fa misy ide zany farafaratsiny hita soritra hoe zao ny programman'le fanjakana zany dia amin'izay fotoana zay tsika manara-maso atsika donc zany ataoko fa hoe tsy hanenenana le nitolomana teo ty fitondrana teteza mity ty zay ny ilazana azy hoe fiadidina ny fanavaozana ny repoblika fa teteza mity anatina 2 taona tokony ho tazomina ve zay teny hoe 2 taona zay sa mety hitatra ohatra ny teteza mitatra tamin'ny fotoana andro arakaraka ny résultat ho anahy manokana raha ny filoha anankiray mahomby aminahy manokana zany dia tokony avela izy ampandroso ny firenena trany raha ny filoha anankiray tsy mahomby dia ny tsara indrindra dia mametraka fialana fa io zany lalàna moa io zany mametra hoe 2 ans fa io koa ne mbola isy le concertation nationale dia anatin'le concertation nationale mety hoe ao ravaitsika ny lalam-panorenana inona marina le tena ataontsika hoe feuille de route arahany rehetrarehetra fanaraka anatin'le izy fa iny 2 ans iny amiko zany raha hoe mijery ataoko hoe maha-olotsotra anazy zany mijery iny zany io moa matetika ohatr'izay foana 18 mois 24 mois fa iny moa naka an'le 2 ans iny zany hoe karazana hoe mety nieritreretiny président Mikael hoe amin'io no afahako mamoaka sotra sy mampiavana ny mpanao politika rehetrarehetra mamoaka n'ilay hoe structure n'ilay fanovana dia hita eo indray manaraka hoe inona ny tokony ataontsika sotranao mbola misy tianao ambara kely makasitraka tamin'ny fanasana rahalahy dia eto dia miantso ny fitondrana sy ireo izay tompony andraikitra rehetra azo adino fa mahantra ny firenena tsika amin'izao fotoana zao dia ny tolona sika dia tao anatin'izay tolona zay misy fangetahetana atao ka fangatahako fotsiny dia hoe aoka izay tompony andraikitra tsy hamerina ny ratsy nataon'ny mpitondra teo aloha ary hanatsara n'izay tsara vitan'ilay teo aloha ka makasitraka mpijery rehetrarehetra ny fandarana solanga dia misaotranao zava-fotsana isorana ihany koa ianao Berija Ravelo Manantsoa nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana solanga tapitra ny fotoanantsika veloma tompoko